Fanarabantsika rehetra ry afaka malalatra ty lahady fahaefatra ambin'ny folo anatin'ny trinité ity ary alahady iombonantsika ampanahy manokana irotro nambavaka ny asa fitoriana ny filazantsara manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika mianakary ry afako noho ny tompo asoavana izay omen'ny tompo antsika. Ny salamo fahatelo amby zato ry afako. Ny salamo fahatelo amby zato no vakitsika andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Salamo fahatelo amby zato andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina no hidirahantsika n'Andriamanitra. Imbonantsika mpanahy anomentsika voninahitra n'Andriamanitra ray zanaka fanamasina pahary antsika. Ampitombona amin'ny ora mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy Tompo mpamonjy antsika. Amen. Aoka hitsangana amin'ny voninahitra ny Tompo isika. Hideran'ny Tompo isika. Misaorana Jehovah ry fanahiko, ary izay ataony atoko misaorana anarany masina. Misaorana Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Izay mamela ny helikao rehetra, izay manasitrana aretinao rehetra, izay manavitra ny anao tsy hidina ny andavaka, izay manarina famindram-posy fialitrananao, izay mahavokisoa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Jehovah manao fahamarina sy fitsarana amin'izay rehetra mpahoriana. Amen. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitra ray zanaka fanamasoa. Soranao zahay fa tombonandro nomenao anay. Tombotsoa sy tombojo manokana no efa natosako tao amin'ny fiainanay amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Ary indreto izay tonga eto an-tranonao, mijoro eto anatrehanao, tsy noho ny herinay na noho ny tanjakay, fa noho ny fahasoavanao mipaka eo amin'ny asanay sy ny fikasanay ary ny fiainana isanandro. No hamarinao tamin'i Jesosy Kristy Tompo zahay, ka velona hatrampamonjena ankehitriny. Faly eo aminao Andriamanitra. Koa misaotranao zahay, mankalaza anao manome voninahitra anao, koa ny fiombonam-ponay ankehitriny ho fiombonam-bavaka, dia akasitrao io masonao. Ary tsay ny fanahinao masinao ty amponay tsiraray avy, hanazava ny fonay, hampahery anay, hitahiry anay. Ny fanahinao masina zahay fanahy ny fahazavan-tsaina raha teo Tompo, hitarika anay atakarana ny sitraponao, hizorana amin'ny fahamasinanao Andriamanitra. Dia ho anao ny dera sy ny lazary ny voninahitra mandrakizay, fampitoera aminay Tompo, ny fanahy ny fahatahorananao, ny an'i Jesosy Kristy zanakao. Amen. Aoka hipetraka ianareo ry afako. Ry afako malala, aoka hoenotsika amin'ny fanajana sady hoeritreretintsika tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra. O Jesosy Kristy Tompontsika, ianareo no fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no ahasira azy? Ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Tsy azo fenina ny tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo, ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Sambatra mahitsy lalana izay mandeha araka lalàna Jehovah, sambatra izay mitandrina teny fahavolom-pelo ka mitady azy amin'ny fonony rehetra. Amen.
malala manafatra antsika Jesoa ny hofanasina eo anivon'ny fiarahamonina, ho fahazavana eo anivon'ny mpiarabelona. Tao amin'ny tompo tsy afaka malala hamantatra ny tenantsika, fanasina ve isika, fahazavana ve isika. Ary anatin'izany koa nandrefesantsika ny tsy fahatanterahantsika raha toa ka tsy naefy zany fotoana filebahana zao, raha anatin'ny fotoana fanatsarana zany fotoana fangatahana zao. Dia tsy afaka malala angina sy teo anatrehan'ny tompo manoloan'izany tenin'i Jesosy zany hivavaka isika. Dia Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay io, manafatra anay ianao fa izay ny fanasina. Nanimba izao tontolo izao ny fahotana tompo, nanimba ny olona manontolo sy ny olona rehetra, ary manjaka ny fahalovana. Izay no irahinao ho fanasina. Mahenika ny fiarahamonina ny fitiavan-tena, mahenika ny fiarahamonina ny tsy fahatahorananao Andriamanitra velona ho nahary zao rehetra zao. Izay no fanasina ny rahinao. Indrisy nefa ny tompon'Andriamanitra io fa tsy mahajo fanasina izahay. Raha makatahaka izao tontolo izao zahay, izay hiverin'izao tontolo izao fa mety no hiverina efa mety, maharidalanao anay indraindray ny toe-tsaina izao tontolo izao. Tsy izahay no maharidalana fa indraindray izao tontolo izao no hiverina fiangonana no maharidalana. Mamelana erika tompo mamindrafo aminay. Raha nahajoro zahay fanasina fahasoavana zany, fa raha nisy kosa nampalahelo anao nataonay hifonanay aminao zany. Raparapa anatin'ny maizina izao tontolo izao tompo, ny sitrapony sy ny heveriny no mety milalaka zora, izay no rahinao fahazavana. Very lalana izao tontolo izao, very lalana ny fiarahamonina, baikony filana, izay no rahinao ho fahazavana. Indrisy nefa tompo fa malemy zahay, tsy mahazava ny fiarahamonina izay satria adininay fa raha tsy manana firaisana aminao zahay dia tsy mahay manao na inona na inona. Fa tonga eto an-tranonao izay ankehitriny tompo, mangataka famelana, mangataka famindrampo. Avy alao eriko ny amin'i Jesosy Kristy tomponay, avaozy izahay na miasa ny fanahinao masina, mamindrafo aminay. Amen. Enoy amin'ny fananjana zao famelan-keloka tolotolo tomponao zao, raiso amin'ny finoana sy ny fahatokina tompo. Mitsangana andray izany teny famelan-keloka izany.
Hoy Thomas. Izy ny ampangany voafidin'Andriamanitra, Andriamanitra ny manamarina azy. Iza ny manameloka, Kristy Jesosy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona amintsika. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manotra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tia amintsika. Voavela ny helokareo ho ny amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Halleluia. Misaorana anarany masina. Sambatra ny olona izay voavelany sy voasarona ny fahotana. Sambatra olona izay tsy say Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Afaka malalatsika vavolombelon'ny tompo ka ny fanekepona apostolika no imbonantsika ry avy izolotsika vavolombelona amin'ny finoana Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokony tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka marividytsiny nijara nanapaka potimpolato nombona tamin'ny azy fijalio marika nalerona nilina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any lanitra mipetraka fanan'Andriamanitra ray tsy toa avy ihany eviny tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina maneva zao tontolo zao fiangonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganan'ny tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Kipetraka ny fiangonana. Dia tonga eo amin'ny filazanan'ny raharahany fiangonana isika. Andesika hiara-ivavaka. Dia mbola velom-pisaorana anao zay ry Tompon'Andriamanitra eo satria tafahoana indray aty amin'izao tempolonao masina zao idera sy ankalaza ny anaranao. Dia ianao no teny taminay fa tokony hiasa amin'ny fahatahorana anao zay Tompo. Dia izany tokoa no tanterahanay ho fanajanay anao. Dia indreto misy asa tolotray. Dia engane izay ka mba azo anjara amin'izany tsiraray avy. Izay rehetra mahasoa Tompo apetraka eo am-pelantananao. Sotraray. Amen. Toy izao ny raharaha voaray eto am-pelantanana. Voalohany araka ny fandaminana eo anivon'ny fiarahamonina dia azo atao ny fivoriana atrehan'ny olona zato anatin'ny fanajanany lamin'ny mara-pahasalamana. Noho izany dia afaka mivory ny fiandreketana, ny sampana, ny zanaparitra eto anivon'ny fitandremana Ambohitantely. Tandrovina ny tsy hoaran'ny zato ary tandrovina ihany koa ny fepetra ara-pahasalamana. Ho an'izay mampiasa ny efitrano aty amin'ny akany Andriamanjato dia mampahafantatra 3 andro mialoha ny fiandreketana ny fananana na koa ny fiandreketana ny sampana sy ny sampanasa mba azahoana mamono trano melo sy manao ny fandaminana ary averina amin'ny laoniny ny fanaka sy ny fitaovana rehetra nampiasaina. Eto kosa dia fiantsona fivoriana. Ny fiandreketana ny fandraharana ny mpiasa dia ivory ny asabotsy fa 7 volana septambra ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny akany Andriamanjato Tahala Raintrema.
toy izany ihany koa ny fiandraiketana ara-panahy dia ivory ny zoma fa 18 volana septambra ho avy izao manomboka amin'ny 12 ora atoandro ao amin'ny ankany Andriamanjato Taala Rainitrena. Ny samy hafa rakim-pisaorana ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina izay nomenantsika nentina mpidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-potsika noho ny valimbavaka sy ny fitahina nomen'Andriamanitra raha izanaka ary fanahy masina nay mianakavy nandritra izay mbola natao anatin'ny valana retin'izay izay vodim-ponoana vontom-panantenana ary tsy ny fifaliana sy fitiavana izahay dia mizara ny fifaliana sy ny soa azonay avy tamin'ny tompo-pamonjy amin'ny fiangonana iray manontolo manolotra rakim-pisaorana tsy kalakalam-bolo fampandrosoana ny asa amin'ny fiangonana FCK Mampotantely izay mitsinjara ho toy izao: 2 hetsy ariary ho an'ny asan'ny sampaty, 2 hetsy ariary ho an'ny mahantra sy ny lolohan'ny fiangonana, 2 hetsy ariary ho an'ny SLK, 2 hetsy ariary ho an'ny asan'ny TTK, 2 hetsy ariary ho an'ny sakristain indrina mivady ary 2 hetsy ariary ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Ty kosa dia filazana manjo amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena maty sy ny fiainana mandrakizay no ampandrinisana ianareo fa ny ava malalanay Raoly Arso Razuel Noro dia natsony ray odiny aminy ny faha-4 ambin'ny 10 taona rehefa nivahiny 4 ambin'ny 10 taona teto an-tany ny talata faha-9 ny volana septambra lasa teo. Hoy ny vadiny Rakoto ny rany Ajaso Herdina, ny zanany Razafindralambo Christian Hervola sy Valérie Mianadahavy, ny ray tampo aminy Raoly John Rawel sy Marta sy ny zanaka aman-jafiny. Ny nofony dia efa niala tao an-tranony tao mora rano manakambahiny iny izy mafa 12 ny volana septambra lasa teo nameza amboninahitra an'Andriamanitra teto amin'ny FCK Mampotantely talohany nametahana azy tao amin'ny fahasandrasany tao Imery-Manjaka. Ny fampaherezana ny fianakaviana moa dia efa totosa ny fiangonana ary ny fianakaviana dia namela fararakitra amin'ny anaran'ny tompoko vavy. Fararakitra ihany koa voaray io maraina io avy amin'ny fianakavian'ny tompoko lahy Rakotobe Andritina avy ao amin'ny zanaparitra Karmela. Dia toy izay ny raharaha voaray eto am-pelatanana ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Soran'ny fandaharantsika rehefa malala mampafantarantsika izay asa miandry izay ary dia miverina miandalana amin'ny laoniny ny fiangonana ny fiainam-piangonana rehefa malala marina fa miandalana zany saingy sorantsika n'Andriamanitra zany fandroso'ny asa izany dia araka ny voalazan'ny tompony andraikitratra dia afaka mivory araka izany anareo sampanasa asa fiandraiketana zanaparitra dia arahantsika arak'izay fotsiny na arak'izay ihany ny fandahaminana maro samihafa momban'ny toromarika ara-pahasalamana apetraky ny fiarahamonina sy fifandaminatsika menakavy afaka malala. Rehefa lavin'ny zavatra mety rehefa koa dia tao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny fiangonana ary fandaharam-potoanan'ireny fiangonana moa izay na eo ary ny amenam-pahasalamana dia verina hoe raha tsy azo avely tsy azo ampandeferina dia ary tsy tokony mampiandeferina mihitsy. Ny voalohany dia ny fetin'ny taranaka raha ny tokony izy dia amin'ny oktobra zao no anaovantsika ny fetin'ny taranaka faran'ny septambra fiandohan'ny oktobra saingy noho ny toe-javatra izay rahantsika mahafantatra dia ahemitra ho any amin'ny fiandohan'ny volana desambra zany zavako malala zany hoe manomboka ny 3 desambra ka hatramin'ny 9 desambra ny fetin'ny taranaka raha sitrapon'Andriamanitra. Everina efa mety efa mahazoazo aina sy milandamina fiarahamonina dia everina ho any mametrahantsika izany fikasany zany dre afaka apetraksika ny tompo totosa atsakany sy andavany izany fetin'ny taranaka ny taona 20 zany. Ny faharoa dia ny jobily fisononono ny mpiandraikitra raha amin'ny fandaharam-potoanantsika fiangonana dia tokony ty volana novambra ty ilay jobily fisononono miarahana sy ny fiarahana amin'ny sakafo sy ny fitsofandrano azy kanefa noho ny toejahary izay mbola mety tsy ho azo antoka ny volana novambra dia ahemitra ho ny alahady faharoa amin'ny volana desambra zany dre afaka malala
lahatsy voalohany Desambra zany ao ariny ny fetin'ny taranaka dia misaotran'Andriamanitra tsika no zany asa ny mpanompon'Andriamanitra izany izay adisotronrono ary dia mitsodrano azy sika mankasitraka an'Andriamanitra nohony aminy ny alahady faharoa amin'ny volana Desambra ho avy izao. Dia ny tompony ametrahantsika izany fiasana tsara zany drevako ary dia hitahiry antsika amin'ny finoana sy ny fifaliana hatrany izy. Rosokozika lavako ankehitriny amin'ny fanatitra dia fanatitra roa voalohany tahaka ny ataontsika tsy miova ferina amin'ny laoniny dia ataonao amin'ny fifaliana sy ny fitiavana zany fa mbola ao anatin'ny famaraparanana ny asan'ny akanjo sika midina ery ambany ery mbola amboatra ny vavahady ny fiangonana mbola amboatra ny kinkinina maro samihafa ao ambany ao ny parking io ary dia misy lazaryla fitifidisantsika mbola lamina raha tokoa noho ny toy ny asa dia tazontsika ihany rakitra fahatelo. Ny omana moa anao mety zany driavako tsy ny omana ianao tsy maninona mihitsy misy sarokenatra kely efa tsy ny omana mirakitra tsy maninona zany driavako malala raha mandarana anao eny dia koa nakatariny rakitra fahatelo dia tsy ny omana ianao tsy manina tsy zavatra maninatra zany zavatra ny omanina natolotra ny fifaliana sy ny fitiavana amin'ny manaraka indray anao manao bebe arak'izay mety nomaninao fa efa tsy ny omana dia ny fosiny fitiavana mahafeny ny zavatra rehetra dia any amin'ny farantsika mirakitra fahatelo tahaka ny fanaontsika andavanandro ihany dia tsika hitsangana eo mpanaovana ny hira fa fito amby enimpolo sy roanjato eo andininy voalohany sy faharoa naovantsika andrakitra voalohany sy faharoa dia ataovy fifaliana sy ny fitiavana sangantsika riavako milana. Dia mankasitraka indrindra tompo ny amin'ny fitantananao sy ny fisimbinanao anay tsiraray avy mbola velona ao anatin'izao atao hivalina rietina maro samihafa zao dia nitsimbinanao zahay dia tonga somatsara ionanao eto amin'ity tempolonao ity dia manolotra izao rakitra izao zay dia tahiozany tompo hoentina anatsarana ny asanao eto anivon'izao fiangonan'izao mba hoanitra kasitrahana eo masonao izany dia mimpanomponao ihany koa izay na tsy ary fahasoavana taminao ka nanolotra rakim-pahasoavana dia tahiny vimbiny mandrakariva izy tompo eo amin'izay ataony rehetra ary fahatsiarova mandrakariva fa aty amin'izao fiangonan'izao dia manana havana sy namana izy ka dia mifanampy amin'ireny fianakaviana maro samihafa ireny dia ankasitrahana indrindra tompo izay nataonay tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy ty amen. tonga fotoana hinonany soratra masina tsika ravaka malala ary anarahana zany dia tsika io manampanahy ka niry amin'ny fandarana no ataontsika arak'izany amin'ny fofeny fifaliana andrasantsika ny vaovao mahafaly ampitainy tompo malala ny teny zao vaky. Yeah.
tonga eo amin'ny fotoana iainona sy amakiana ny tenin'ny soratra masina tsika ry havana. Ny teny izay ho vakiana dia izay voalahatra araka ny perikopa fanekena taloha hitatsika eo amin'ny bokin'ny Genesis. Bokin'ny Genesis toko 2:7 raisina amin'ny andinin'ny 12 ary atsahatra amin'ny andinin'ny 2:20. Dia mbola hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao taratasin'ny soratan'i Paoly ho an'ny Filipianina toko 2 raisina amin'ny andinin'ny 12 ary atsahatra amin'ny andinin'ny 19. Dia ho faranantsika amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 2:20 raisina amin'ny andinin'ny 13 ary atsahatra amin'ny andinin'ny 20. Mialohan'ny amakiana ny teny tompoko dia iondrika angataka ny fanahy masina itsika. Misaotranao zay ry Andriamanitra, raha inay izahay any an-danitra tsara indrindra, fa mbola omenao izao fotoana izao ahafahanay mandinika sy misaintsaina ny teninao izay ho vakiana amin'ny alalan'ny soratra masina. Mangataka ny fanahinao masina izahay hitari-dalana anay. Fanahinao masina no angatahanay hanome anay ny fahazavan-tsaina, hanome anay ny fahalalana tsara, hanome anay ny fahalalana marina, ahaizanay manakatra sy mandalina ary mandray sy mankatoa ny afatra avy amin'izany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Genesis toko 2:7 andinin'ny 19 ka hatramin'ny 20. Ny teny rehetra izay ho vakiana dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary nohony tamin'ny andro fahatelo dia hoy Josefa taminy, izao no ataovy dia ho velona ianareo, fa izaho matahotra an'Andriamanitra. Raha olo-marina ary ianareo dia aoka ny anankiray aminareo mirahalahy avy no afatotra ao amin'ny tranomaizina ny toeranareo, ary mandehana ianareo hitondra vary ny honony misary any amin'ny tranonareo. Ary ny zandrinareo faralahy dia ento makaty amiko, dia ho hita fa marina ny teninareo ary tsy ho vonoina ianareo. Ary nataony izany. Dia niresaka hoe izy, efa meloka tokoa isika noho ny amin'ny rahalahitsika, satria nahita ny fahorian'ny fanahiny isika raha nitaraina tamintsika izy, nefa tsy mba niaino isika. Koa izany no nahatongavan'izao fahoriana izao amintsika. Mbola hitoy ny vakiteny. Hotohizana ny vakiteny ao amin'ny fanekena vaovao epistiliny Filipianina toko 2 ka tomboka amin'ny andinin'ny 12 ka hatramin'ny 19. Koa amin'izany ro malalako, raha tahaka nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho. Mesaha mitahotra sy hofitra hatateraka ny famonjena anareo, fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana hatateraka ny sitrapona. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonomana sy ny tsy fisalasalana, mba ho tsisy anatsiny ianareo araka ny sady tsy misy fitaka eo ianareo, dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay isehonareo tahaka ny fahazavana eo amin'izao tontolo izao, mitana ny tenin'ny fiainana mba ho hisy rehareako amin'ny andron'i Kristy, ka tsy azakazaka foana aho na hisasatra foana. Eny, na dia hidina ho fanatitra hidina eo amin'ny fanatitra fisoroana ny finoanareo aza aho, dia faly ka miara-mifaly aminareo rehetra. Ary aoka izany
ho ampifaly anareo koa ary ara-mifaly amiko. Ary io farananareo atsanganana amin'ny filazantsara araka Matio 2:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:30. Ary rehefa tafiditra teo akanjany tempolo Jesoa ka nampianatra dia nanontany azy ny loha ampisorona sy ny loha olona ka nanao hoe fahefana manao ahoana ny anaovanao izao, ary iza ny nanome anao izao fahefana izao? Ary Jesoa namaly ka nanao taminy hoe izao kosa anontany anareo zavatra iray loha. Ary raha ho valianareo izany, izao kosa dia ilaza anareo izay fahefana anaovako izany. Ny batisan'i Jaona avy taiza moa izany? Ary avy tany an-danitra sa avy tany amin'ny olona? Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe raha ho lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia ho valiany hoe isika, ka nahoana ny tsy nino azy ianareo? Ary raha ho lazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona dia matahotra ny vahoaka isika, satria ataon'izy rehetra ho mpaminany Jaona. Dia nambaly an' Jesoa izy ka nanao hoe tsy fantatray. Dia hoy Jesoa taminy, izao kosa tsy laza aminareo izay fahefana anaovako izany. Fa ahoana kosa ny hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roalahy, dia nakeo amin'ny lahy matohana izy ka nanao hoe anaka, andeha miasa any amin'ny tany boloboko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe tsy andeha aho. Nefa noho ny afaka izany dia nanena izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Ary izy namaly ka nanao hoe andeha aho tompoko. Kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy rahalahy no nanao ny sitrapony indray? Hoy izy, ny lahy matoa. Dia hoy Jesoa taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamorehitra sy ny vehivavy janga efa ny aloha lalana anareo ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nakany aminareo tamin'ny alalan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamorehitra sy ny vehivavy janga ny nino azy. Fa ianareo kosa, na dia efa nahita izany aza, dia mbola tsy manenina mba inonareo azy. Ray masino, manomasiny anay fahamarina, ny teny fahamarina. lahady natokan'ny fiangonana avako malala nio lahady itrotronam-bavaka ny asa fitohina filazantsara saingy noho ny fandaminana fantatsika rehetra eo nivony efitsika eo manontolo dia tsy afaka mbola manantanteraka izany ny rehetra saingy izao kosa any ampotsika andry avako malala ny toe-panahy sy ny toe-tsaina tokony ho ananan'ny fiangonana izay miatrika ny asa fitoriana ny filazantsara ka ifampaherezana amin'ity alahady ity. Ny bokin'ny Genesis toko 2:7 ry havana. Bokin'ny Genesis toko 2:7 ny andininy 9:20 nakinantsika ny etovy amin'ny anaran'i Jesoa. Ary tamin'ny andro fahatelo dia hoy Josefa taminy, izao nataovy
dia ho velona ianareo. Tamin'ny andro fahatelo dia ho Josefa taminy izao nataovy dia ho velona ianareo. Kristianina velona, mpanompon'Andriamanitra velona, fiangonana velona, firenena velona. Tamin'ny andro fahatelo dia ho Josefa taminy zao nataovy dia ho velona ianareo. Ilay hoe tamin'ny andro fahatelo raha vako malala dia tsy vahiny loatra amin'ny fanekam-ponoana kristiana, tsy vahiny loatra eo amin'ny fahafantarantsika ny soratra masina ny teny hoe andro fahatelo, ary miverimberina matetika eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ny hoe andro fahatelo. Isaky ny mbiny andro fahatelo dia misy zava-baovao, aorian'ny andro fahatelo dia misy zava-baovao. Tsy efi andro afaka malala tamin'ny tantaran'ny Jona, ny tantaran'ny Paoly, tantaran'ny Petera, arety koa afaka malala dia tamin'ny tantaran'ny Josefa mirahalay avy, tantaran'izy 12 dia tamin'ny andro fahatelo ny tena asaroantsika indrindra dia nitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Ary dia tsy mifanalavitra amin'izany ihany ny zava-mitranga eto. Tamin'ny andro fahatelo dia hoe Josefa velona ianareo raha izao nataonareo. Tamin'ny andro fahatelo nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia niteny tamin'ny mpianatra izy manao fedanana, fedanako. Ary dia tamin'ny andro fahatelo izy mbola nanafaka ny ona tamin'ny Maria, ny ona tamin'ny mpianatra mahaviavako. Eto dia tamin'ny andro fahatelo Josefa dia toy ny manangana ny maty indray ireto rahalahy izay novesara niady tsaina sy niady am-panahy, ireto 12 na izy mirahalahy avy izay nanisy rasy miraita-po taminy, nivarotra azy nandatsaka azy tao anatin'ny fatsakana. Ary eto moa dia ambaran'i Josefa indray ny hoe velona ianareo raha izao nataonareo. Zany afaka malala inona ary zany zavatra asainy tompo ataontsika izany, inona zany zavatra asainy Josefa ataony reto rahalahy reto izany, inona ny zavatra asainy Jesosy ataontsika tamin'ny andro fahatelo. Zao nataovy dia ho velona ianareo. Afaka malala Josefa eto dia resy lahatra fa marina tsara. Izy 10 tonga nitady hanina ho an'ny fianakaviana noho ny mosary, satria nisy mosary tany Palestina dia noho ny fahendren'i Josefa sy ny fitarihan'Andriamanitra azy tamin'izany fahendreny izany dia afaka nitahiry sakafo tao anatin'izany mosary izany ny Egyptiana, ary dia nirohitra nakany Egypta avokoa ny firenena maro hitady hanina. Ary mba isan'izany izy 12 na izy 10 mba hitady hanina ivelomana, satria 7 taona ny mosary. Ary dia izany ny fiasana entin'Andriamanitra ampiaona ireto mpirahalahy maro ireto. Ina zavatra tanga rehefa ko malala marina, izy fantatro Josefa izy fa marina tsara, vohita ve reto le raita-po amiko izy 10 tsy nahalala any Josefa. Raha ohatra ka atao hoe pelo lalana na tandindony aty amin'ny testamenta vaovao Josefa dia tahaka ny tsy nahafantaran'ny apôstôly any Jesosy ny tsy nahafantaran'ny reto koa any Josefa. Tsy fantany mihitsy hoe iza lay amonjy azy, tsy fantany mihitsy le iza lay ampatsiaro azy fa velona izy, tsy tsarony mihitsy. Hoy ny mivaza Marka hoe Marka Matio dia samy tantarany hoe very ny mpianatra fa ho maty ohatry Jesosy. Ary rehetra dia tsy tao an-tsainy ny mpianatra mihitsy, tsy tao an-tsainy izy 10 mihitsy fa hoe le rahalahy ny nge io miteny aminy eo velona ianareo raha izao nataonareo. Adina tranga rehefa ko malala fantatro Josefa tsara ny fahamarinany izy 10 saingy izy manao hoe raha tena marina ianareo dia zao nataonareo. Voalohany ajanony aty aloha ndray aminareo lahy, ndray aminareo 10 ho fatorana higadra. Fantatro Josefa tsara fa marina izy, saingy navelany Josefa ao anatin'ny fatorana sy ny fahoriana Simeona moa io. Dia ny faharoa dia izao mandehanina mitondra hanina any amin'ny nona, any amin'ireo olona izay mila an'izany any amin'ny tanin-drazantsika dana makany. Ary ny fahatelo dia izao ento miverina aty ilay faralahy aminareo. Ina ry havana ny teny amin'ny tinany izany hoe ataovy izao ka ho velona ianareo. Voalohany indrindra dia izao rehefa ko malala ny faharetana, ny fiangonana rehefa ko malala eo ampanaovana ny asa fitonian'ny filazantsara
dia zao nitoetra voalohany tsy maintsy anarana dia ny faharetana. midikany hoe nalain'i Josefa i Simeona dia navelany ifatotra tsy fitiavana tsy hoe valifaty fa kio tsara ny toy ny tantara fa nidradradratra ny tomany Josefa fa famantarana ny fiangonana mamaky itony tantara itony fa mety misy zavatsarotra lalovany eo ampanaovana ny fitoriana ny filazantsara eo ampijoroana vavolombelona dia zao mety mandalo zava-mahirana ny fiangonana ary eo ampanantanterahana ny asa zay ampanaovan'ny tompo tsika isika ry avaka malala dia mety misy amintsika mbola any ampatorana azy. Marina i Simeona, marina avokoa izy fololahy saingy mbola mitondra ny zavatra mafy izy any ampatorana na nofatorana hatramomaisina i Simeona. Ry avaka malala toa tsy afa-misaraka amin'ny atao hoe tena fahamarinana marina ny fanjirofina. Tiany tompo atsika ry avaka malala fa tsy hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika dia tsy zavatsarotra lalovantsika. Tsy ry avaka malala, tsy zany. Jereo tsara ilay filazantsaraka ny marika zay Mattio zay nivakitsika eo. Jesosy niteny tamin'ny mpianatra, andao fa miandry anareo any Betsaida. Mandehana ianareo tonga dia mandeha, iry apita ery mandehana fa miandry anareo apita eo fa za mbola hivavaka any an-tendrombohitra, mbola hitokana hivavaka fa mandana mihaino lalana mandana mipita aloha. Dia nandeha sambo kely ny mpianatra, Jesosy kosa mbola mitokana mivavaka. Jesosy zany amin'ny fitoreo dia efa fatany ataony fa hitetiny ranomasina izy tsy voafetran'ny lalàna ny zavaboary ambony lalànan'ny natiora Jesosy. Dia nalefa ny melo ny mpianatra. Kanjo nandritry ny alina tontolo ny mpianatra tsy tafita. Lalana zay tokony ataony eo anatin'ny ora vitsivitsy satria mpanarato satria mpanjono izy io fa tsy vitany. Jesosy tonga teny an-tanety ny andry azy. Aiza reny mpianatra reny, aiza reny mpianatra reny. Hoy ny filazan'ny Mattio azy hoe any amin'ny fiambenana fahaefatra, any eny ambadiky ny amin'ny telo maraina zany, mbola eny ampovoan'ny ranomasina ny mpianatra mivohy fatratra fa mbola tsy tafita. Jesosy efa miandry azy any an-tanety. Tsy naharitra Jesosy fa nandeha nitsena azy nitetin'ny ranomasina, nitsena azy tao anatin'ny aiziny. Ary eto dia hoy ny filazan'ny Genesis manao hoe ao an-trano maizina. Izy dikany rehefa malala niteny hoe aizina, trano maizina. Rehefa miteny hoe aizina ny soratra masina dia farafakely ny zavatra sarotra, fahasarotana zany. Amin'jaona ny aizina dia zavatra mampianjera, mandavo, tsy fanaovana ninina. Raha maka filazany tsara ny jaona reo jaona hoe ny aizina dia tsy fahafahan'ny olona manao na inona na inona. Fatorana, hatsika, zay ny aizina. Raha ohatra ka maka ny soratry Paoly nareo dia rehefa miteny apôstôly Paoly hoe aizina dia milaza tahotra, milaza filibana koa, milaza asan'ny nofo. Rehefa miteny apôstôly Paoly anareo nge zanaky ny mazava fa tsy zanaky ny maizina dia milaza hoe ny aizina dia milaza fanaranam-po. Raha toa ka mamaky ny soratra masin'ny testamenta taloha isika dia ny aizina dia fa afatesana azy rehefa. Tsy ireo tsara fa tamin'ny aizina zaka nitrangan'ny zavatsarotra maro isan-karazany. Zany rehefa malala trano maizina nitazonana any Simeona eto. Ary haizina koa hoy ny fitaran'ny Mattio noho ny vakivakiany Jesosy very ny mpianatra tao anatin'ny aizina, tsy hitany intsony izay ale. Ary rehefa ao anatin'ny aizina dia tsy fantatra intsony na dia Andriamanitra tsy fantatra intsony. Rehefa tena ao anatin'ny fangifiriana ny olona dia indraindray tsy fantatra intsony. Adino ny fitiavan'Andriamanitra. Zany rehefa malala hoy Mattio manao hoe dia tonga Jesosy tao anatin'izany aizina zany, no resen'i Jesosy zany aizina zany, tsy voazo ny aiziny Jesosy ary tsy namela ny mpianatra ho tao anatin'ny aizina izy. Tsy niankina tamin'ny mpianatra ny fangirifirina ny lalovany, fantatra zany. Tsy niankina tamin'ny mpianatra mihitsy. Raha toa ka tody zavatsarotra izy, Jesosy miteny hoe tsy ananiny tsy mandeha. Tena Jesosy mihitsy miteny hoe iry ny lalana dia inona ny anantsika. Saingy tody zavatsarotra ihany ny mpianatra. Aza mieritreritra manao hoe matoa tody zavatsarotra, matoa tody zava-manahirana dia ny sitrapon'Andriamanitra ny alako zany. Tsy ry avako malala. Inona moa sitrapon'Andriamanitra ny alan'ny Simeona teo? Tsisy.
ary raha ny tokony ho izy raha mamaky tsara tantara anao dia robena ny tokony mitazonina teo satria robena ny toko marika tamin'ny fandratsahana ny Josefa tao anatin'ny fatsakana robena ny tompo marika fa tsy Simeona mihitsy zay nahatonga ny Josefa tsy niazona ny robena mba tsy hitretamina hoe sao dia valy fatana hitretany robena azy fa Simeona no raisiny ilazana fa tsy valy kely kokory no nataon'ny Josefa teto tsy hoe raha mitondra fangiry firina zany ny fiangonana na mitondra fangiry firina isika dia tsy hoe mamaly fatetsika Andriamanitra tsy zany ry avako malala fa mety tena ao anatin'ny toe-javatra mety mitranga fotsiny ihany tahaka ny mpianatra very eny ambony ranomasina tsy fananiny tsoka ny rivotra dia very izy dia zay zany mety marary ny corona ny olona dia zay zany fa tsy voatery dia ny karavasin'Andriamanitra na tonga nalary teo tsy zany tsy mety misy lalan-javaboary fotsiny zao tonga izy dia tonga mety misy lafin-javatra tahaka izany ry avako malala fa tsy voatery hoe jerena amin'ny solomasony fahatezerin'Andriamanitra ekela fa tezitra Andriamanitra amin'ny zao tontolo zao sy ny fahotana ianao nke mpanompon'Andriamanitra ianao nge Simeona ianao apôstôly ianao mpianatry ny tompo no zany dia tena mety misy lafin-javatra sarotra lalova amin'ny mpanompon'Andriamanitra ry avako malala saingy izay zavatrarotra zay lay alina dia ny tompo no karoka anao rehefa very ao anatin'izany alina izany tsika ry avako malala dia ny tompo no manatona atsika ary tsy resiny zany alina zany izy alina namadian'ny Jodasy an'i Jesoa alina ny vadian'ny Petera fa alina koa ry avako malala alina hoy tsika teo no namaky vakiny ny tompony niaro ny zanak'Israely alina ny Paska satinoana fa alina ny Paska jiosy alina no fotoana nanorenan'ny tompony takariva alina nanorenan'ny tompony sakramenta masina sy ny sisa rehetra tsy resiny zany alina zany Jesosy ry avako ary zay ny tantara eto fa manana faharetana ndikany hoe notazony Josefa tao an-tranomaizina Simeona dia sary famantarana atsika kehitriny mamaky zany soatra masina zany ry avako malala fa eo am-pijoroana ny vavolombelona isika dia izao na marina aza mety mandalo zava-tsarotra mety mandalo zava-manahirana ary tsika miresaka sao be dehibe ny kristianina ry avako malala maneran-tany miaritra zavatra sarotra tahaka ny Simeona noho ny marina betsaka ny fiangonana mbola voaentsika tsy betsaka akany Moyen-Orient tsika mandeha makany Inde tsika makany Chine tsika makany Japon tsika be dehibe mbola kristianina voaentsika maneran-tany asa mety hoe manao hoe ny fivavahana silamo be mpanentsika indrindra tsy amin'ny atotanisa dia ny fivavahana kristianina ny voaentsika indrindra eto ambonin'ny tany ny Simeona zany ry avako malala eo am-pitoriana ny filazany tsara ny fiangonana inona ny toe-panahy tokony anana ny fiangonana ny faharetana ny faharetana ary anatin'izany faharetana zany ry avako malala dia mibanjina ny Kristy izy aza tonoana fa raha ao anatin'ny oalina izay hitakiana faharetana aminao ianao dia ny tompony manatona anao tahaka ny anatonany ny mpianatra ary hitenenany manao hoe aza matahotra fa zah ihany Josefa tsy nandao an'i Simeona mihitsy fantatry Josefa tsara fa mifatotra Simeona rahalahy zao fantany ny atao zany rehefa ko malala itsika pino dia tsy hoe sary ny fiangonana ihany zany fa mety sary ny kristianina tsiraray koa ry afako malala mety sary ny fiainam-pianakaviana tsiraray mihitsy koa ny hoe misy fotoana andalovantsika ny fiainan'ny Simeona marina eo anatrehan'Andriamanitra isika marina araka ny teny tsy fantatry fa marina fa zatokeky fahamarinanao io zany rehefa ko malala adidiny pindre dia fahatokinan'Andriamanitra manana fahareta tahaka ny Simeona manana fahareta sy ny teny mihitsy Simeona fa nahatoky izy fa tsy maintsy hiverina ny rahalahy nahatoky Simeona raha ohatra ka tsy marina ny rahalahy Simeona dia Simeona ny rahalahy manao hoe Josefa raha monja lahy efa naritsika tany andavaka fatsakana ka aloha koa Simeona ho azy izakoa ny hiverina fa nahatoky mihitsy Simeona fa hiverina ny rahalahy ary zany toe-panahy zany rehefa ko malala ny toe-panahy ny fiangonana eo am-pijoroana vavolombelona velona ny fiangonana rehefa mifampatoky izy velona ny fiangonana sy fitohina filazantsara rehefa ao anatin'ny faharetana dia mifampatoky izy ao anatin'izany fiatrehina ny zavatsarotra zany dia ao anatin'ny fiangonana ny fanahy ny firahalaina fa tsy lasa zany ny hafa dia eo Simeona dia aveloa izy ranga hiaritrako mba miaritra koa indraindray e tsy zany dia avako malala
fa tokony tsaronao fa any ambadika any misy namanao miaritra ao anatin'ny aizy misy namanao misy mpiarabelona aminao misy fiangonana misy fianakaviana ampanahy misy ray tampo miaritra ao anatin'ny fahoriana fa tsy hoe miaritra satria raha tsy fanahy petera manao hoe aza mieritreritra hoe raha ohatra ka raha mitondra fahoriana anao raha mitondra fahoriana noho ny zavatra nataonareo dia aza mifaly fa ohatra ka mitondra fahoriana ny zavasatra nareo dia nifaly fa sy mehoana afaka malala tokony ho toe-panahintsika zany nijerentsika ny fiainantsika dia ny hoe aikaitsika ny tiasa fa amampino antsika dia mety mandalo zavatrarotra io zavatrarotra eo nefa ny vetivety any ary tsy ny rehetra koa nefa satria folo izy fa ny ray any mitondra zavatrarotra tsy Josefa tsy miteny manao hoe zao any any ny sivylamy zaminaty daholo ny fatorana ny ray any no mandeha makany fa ny ray any mitazona ilazana fa ny tokotany mpiainan'ny fiangonana tsy fangirifirina akory tsy ny mpianakavy ny finoana rehetra akory no mangirifiry fa misy vitsivitsy asain'ny tompo tokony ho tsarovatsika mivavaka fa mety mangirifiry tsy ny fiangonana rehetra maneran-tany akory no mangirifiry tsy voafatotra ary mandalo fizaham-toetra ka tsy afaka manao na inona rena taka ny simeona fa miandry amin'ny finoana sy ny faharetana miandry ny fanafahan'ny tompo fa ny maro kosa afaka manao zavatra ohatry manao hoe ny voalohany dia fiaretana faharetana fa ny faharoa rehefa ko malala dia izao hoy Josefa manao hoe dia izao nataonareo misy aminareo raha olo-marina nareo dia aoka nankiray aminareo amin'ny rahalahy hifatotra atao trano mahizina fa ny faharoa mandehana nareo hitondra vary noho ny mosary inona ny faharoa rehefa ko malala tsika ny faharetana ny voalohany inona ny faharoa rehefa ko malala faharoa dia ity ny fizarana ary ny sivy dia ny zary mandeha ny zary nyray ny aritra fa ny sivy ny zary ary zany rehefa ko malala amin'ny fiainan'ny fiangonana izao no ataovy miaritra nareo amin'ny finoana ao anatin'ny zavatratra fa ny faharoa izao no ataovy mandehana ny zary anareo ary inona sain'i Josefa ny zaraina sakafo mahavelona sakafo mahavelona dehana hitondra vary any amin'ireo zao tsara lay ombadika eo rehefa ko malala fa lay zavatra ho zaraina lay vary io dia tsy avaminy izy fololahy izy fololahy zany mitondra vola ka ny Simeona sy ny namany zany samy mitondra vola fa tsy hoe karazan'olona manitra akory tanaky Jakoba fa karazan'olona miasa Jakoba olona nanana zay na izy azy ary zanan'olona miasa tsy olona kamo mihitsy zany izy tsy hoe andeha angataka anao lehiny any Egypta na andeha hitavandrana lehiny any Egypta fa niomana izy mitondra vola izy hoe andeha hitady hanina fa zao rehefa ko malala rehefa tonga tany izy dia natoky sinina satria olo-marina izy dia ino nataon'i Josefa nomeny Josefa azy ny vary ary ina no nitranga raisin'i Josefa ny volana fa naverin'i Josefa atao anaty kitapy any dia napetrany teo amin'ny biriky dia navelany nandeha reto fololahy reto zany nanoarina kokoa rehefa nandeha miverina zany reto rahalahy satria sivolahy nanankiray faralahy motsy teo dia sivolahy zany rehefa niverina nitondra ny vary dia nieritreritra fa novidiny lay vary fa rehefa tonga tany an-trano izy vao nahita hoe oatra ary mihoatra lavitra tsy vary any no menantsika fa ka ireto daholo ny zavatra maro isan-karazany hay tsy avamintsika lay vary ina dika zany rehefa ko malala sary raha mamaky etony tantara etony isika rehefa ko malala ka mitaratra ny fiainan'ny fiangonana ny tantaran'ireto zanak'Israely ireto satria ireo no tsy hoe zanak'Israely arabaky teny mihitsy dika teny Israely Jakoba fa ny zanak'Israely dia ireo Josefa sy ny namany ireo no tena fototry ny zanak'Israely ary raha mitantarany hoe zanak'Israely zany isika rehefa ko malala dina ny dikan'izany hoe mandehana anareo mizara ny zavatra zarainareo dia tsy vokatry ny fiezahanareo Andriamanitra rehefa ko malala dia izao rehefa maniraka antsika izara dia ny zavatra zaraintsika dia izao izay avy amin'Andriamanitra tsy miandry izay fiezahantsika kory Andriamanitra eto fa nomena Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra dia nomena Andriamanitra antsika zay ho zaraintsika rehefa ko malala zava-dehibe zany io zany lay vary kay fanomezana nomena Andriamanitra nanomeny Josefa fotsiny ihany sara ny fiangonana zany rehefa ko malala sara ny fiangonana hoe ny zavatra ho zarain'ny fiangonana anivon'ny fiarahamonina nola sy mosary io sy mosareny io dia zavatra nomena Andriamanitra azy ay Andriamanitra ihany ny manome ny zavatra ho zaraintsika
ay tsy ny hoe nivalika sasarantsika zay eo tsika mieritreritra n'izany fa ohatsy efa manao hoe iny nivalika sasaranao omeko anao faly amin'ino fa zao zay ho zarainareo dia omeko anareo maimaipoana vao maty hoe afaka malala nitokana ny klinika anankiray amin'ny efitsekemy klinika anankiray farak'izay tsara tary moromorona tsara tary riana roa tsara tary lehibe dia lehibe tsy dia mifalavitra amin'ity kelikely abe fa tsara tary vita tsara ary afomba ny fitaovana rehetra ao hitanao ny zavatra rehetra ao fa zany klinika zany afaka malala tsy misy ny alany ny efitsekemy voranary ary aza tonga dia natolotra hoe tia ny klinika anareo hijoroanareo vavolombelona ity afoy ho anareo dia tsaboy ny marary sy trano izy vonjeo izy ampiasao zany afaka malala zay no zavantsika ny fahasoavan'Andriamanitra lehibe lavitra malala no ny fikasantsika ny fitiavan'Andriamanitra azany aseho ny soatra masina ry havana zay mahatonga antsika fiangonana tsy tokony hiferinayna mihitsy eo am-panatanterahana ny tony asin'Andriamanitra itony zay mahatonga ny sefety miteny ataovy zao teo velona ianareo ry fiangonana ino no sain'Andriamanitra ataonao mandahana amin'izao ary minofa ny zavatra ho zarainao dia omen'Andriamanitra anao aza miandro manao hoe aiza aloha zay ho zaray raha izay rehefa komalala dia tsisy eny an-tanana raha vao mieritreritra amin'y za tsy antena tsisy zaray fa eny am-pandehanana ianao manao hoe asaina mandehana amin'za dia eny am-pandehanana mazava aminao ny zavatra zaray za rehefa komalala notsoina hoe finoana zareo tsara ny tenin'i Jesosy tamin'ny mpianatra tantaraintsika alohany eo matitoko faraka amin'ny roapolo rehefa kitsika eo dia eo ambony eo Jesosy namoky ny olona 5,000 lahy mahery dia inona no nitranga Jesosy nametra-panontaniana tamin'ny mpianatra ataontsika hoany reo olona be dehibe ireo dia hoy Filipo mo mpanampy an'i Jodasy dia hoy Filipo atao aiza ny hitan'ireo Jesosy tsy rehefa somody izy jaona ny tena manazava an'izay jaona toko fahenina Filipo zany eritretra manao hoe tsy nadena ry 200 azy zany hoe nakaraman'olona 200 laza alesanatsana fa karaman'olona 200 zany ataovy hoe ray alina ny karaman'olona 200 ray alina isan'andro ny karaman'olona anankiray hoe zay mitsotra ndrindra zay mora ndrindra tsika miezaka zao karamanna manœuvre tsotra zany dia raha ohatra ka niteny Filipo manao hoe raha dena ry 200 tsy avoky an'ireo olona reo ny dikan'izany rotapitrisa ariary na dia rotapitrisa ariary aza ny vidianana mofogasy ho an'ireo tsy hivoky reo fa le faso reo mody any hoy mpianatra man'izay Jesosy olona avy ny tenin'Andriamanitra dia roa mpianatra mody zany hoe miheverin'ny mpianatra fa mivahaolana dia vola miheverin'ny mpianatra fa vahaolana dia zao vola tsisy vola alao izy antena ianao ve Jesosy ahoana sahatra ny vola tahiho tsisitsisy tsona anaty tahitsika ao alefaso reo mody ahita raha io anao zay ny tenin'ny Filipo fa tsy nanaiky Jesosy ny teny zany ny apôstôly efa fantany atao dia nasainy mipetraka ny mpianatra nasainy mipetraka inona ary nainy aminareo dia nisy ny teny manao hoe mofo 10 misy azan-drandrony ety dia hoy Jesosy aza efa mipetraka ny mpianatra zay efa mipetraka ny olona zay le tena dia mipetraka ny olona mbola tsy ny mofo ny tokaloha fa mipetraka ny tokaloha mipetraka n'inona io ina eny an-tanana mofo 10 sy azan-drandro nefa hipetraka inana ny dikany eny mipetraka ny inana dia zay le filoha le afaka malala tsara fa ny asan'ny fiangonana le afaka malala dia izao mizara tsy mizara izay mety ho vokatry ny fiezahana ihany fa mizara ny vokatry ny fahasoavana menitra ary afaka malala teneny Josefa manao hoe ataovy zao dia ho velona ianao mandehana mizara dia ho velona ianao zay dikany asa amin'ireo zay azony mosary mandehana mizara re afaka malala ina moa zarain'ny fiangonana ho ny filazan'ny tompo ny filazan'ny ny eo zany a dia vary raha mamaky rehefa hira n'ilay hira fa 7 fahatelo dia zao hoy ny andininy hoe Jesosy mofinaina soa sady ranomaina koa afaka malala ina ny zarain'ny fiangonana Jesosy ry havako zay ny dikany alahady ny saparasapotona filavan'ny tsara tsika anio ny zarain'ny fiangonana voalohany ry havako malala dia Jesosy
ny fifaliana teny aterak'izay fifaliana zarainao zay anananao zarainao na teny mamy zarainao na fifaliana zarainao na fanantenana zarainao na mofo zarainao na vary na mofo akondro na vola zarao zany tiavako malala itondra fifaliana zay tsapanao avy amin'Andriamanitra mandehana zay ny voalohany rehefa faharoa rehefa malala itsika manao hoe inona moa ny asan'ny mpino mba ho velona izy ny faharetany amin'ny finoana ao anatin'ny zavatsarotra ny fizarana izay nomeny Andriamanitra azy fa ny fahatelo rehefa malala dia indiny ny faharoapolo ny filazan'ny Josefa ataovy sao mba ho velona ianareo ary ny zandrinareo faralahy dia ento mankaty inona dika ny ento mankaty ny zandrinareo faralahy fiombonana zany dia afaka malala fiombonana fifankatiavana zanaky Josefa dia zanaky Jakoba dia 12 lahy dia efatra reny izy ireo ny roa moa zany prahavavy dia Raely sy Lea zava ho azy tamin'ny vanim-potoana ny antikité moa tsika fa tsy hoe aty amin'ny vanim-potoana ny testamenta vaovao dia zava-dehibe ny afatry ny ataontsika hoe soratra masina atakarahantsika fa ny baiboly koa tsy maneho ny tsara ihany fa maneho ny ratsy tokony ho ahitsika io ka reny ratsy reny tsy hoe aseho alainao tahaka fa aseho ho ahitsy eo anivon'ny baiboly misy be dehibe tatarain'ny baiboly ny fahalemeny olombelona fa tsy fahalemena malay tahaka akory fa fahalemena ho ahitsy tahaka ny enan'ny olona tamin'ny vanim-potoana ny antikité koa Jakoba dia nanambady prahavavy Lea sy Raely ary Lea sy Raely dia samy nanana samy mpanompo vavy dia tamin'ny vanim-potoana ny antikité rehefa mbola tia hananjanaka ny olona ka tsy afaka miteraka izy tamin'ny fotoana ny antikité dia ny andevy vaviny no asaina miteraka dia ampifony lay vehivavy mpiterahana dia mandritra fotoana iterahana lay mpanompo vaviny dia ampifony lay tompo vaviny izy dia zanak'ilay tompo vaviny fa tsy zanaka zany am'zay ohatrany ina le zana dia amitsika le ina le mampanofa kibo amin'ny fotoana ankehitrinytsika tony ohatra zany ny any avanim-potoana antikité dia efa nisy zany zany hoe hoentiny lay andevy vavy fotsiny lay zaza fa rehefa tonga amin'ny fotoana iterahany dia eo ampifony lay tompony izy no miteraka dia miala izy rehefa fa laisin'le ary dia zanaky Jakoba dia tahak'izay tsy hoe Lea sy Raely ihany no miteraka an'ireo arabaky teny fa tena tahak'izay mihitsy ny ampahany lamritana sy ny tahak'izany driavana fa izay nateraky Raely dia anakiroa ihany dia Josefa sy Benjamina zay ihany nateraky Raely tamin'ny 12 ireo arabaky teny eny misy nateraky ny Raely tamin'ny alalan'ny mpanompo vaviny fa ny tena arabaky teny dia Raely sy Josefa sy Benjamina ihany dia hoy zay ny dikany teny Josefa manao hoe ny zandrinareo faralahy dia eto aty amiko zany hoe tsy izy io fa le tena zandry ny fanapatsinay tamin'ny Josefa Benjamina ny faralahy maty teo ampiterahana amin'ny Benjamina ny renin'ny Josefa Raely zany dia nitazony dia rehefa nandeha nitady sakafo izy 10 lahy zany dia nitazony Jakoba teo aminy kosa lay faralahy ny ainy dia Benjamina nitazony teo aminy teo faralahy tanynareo fa nareo zoky mitady hanina fa alody Benjamina ijanona eto amiko io dia io ny tadiaviny Josefa io hoe mandeha haninareo zareo ny mofo miaritra eto ny ray fa zao eto aty amiko ilay anankiray lay raika-poaniko dikany ravako marana dia zao io lalana nasai naveran'Andriamanitra lalovany Josefa io dia fiombonana mazadino fombadiko io tantara io dia ho tafatambatra iray ihany Jakoba sy ny zanany 12 ao ambadiko io tantara io dia zao ifamely izy ao ambadiko io tantara io iverina indray ny fiainan'izy 12 lahy miaraka amin'ny rainy ary eo no anomboka iorina ny fireneny Israely dia zany rehefa malala inona ny tamin'izay le teny hoe ary ny zandrinareo faralahy eto aty amiko fiombonana fifankatiavana iorina amin'ny fifamelana nantsoina zany Benjamina ho avy Jakoba dia ifamely izy ireo tsy misy fiombonana maro toerana le avako malala raha tsisy fifamelana le pitiano zavatana Jakoba
zay anatin'ny perikopatsika anio jakoba toko fa dimy dia izay mofinaina tamin'ny almaromana koa mofinaina maly sabotsy dia zao no teninay mofinaina tamin'ny sabotsy omaly mifamela elika ianareo mba ho sitrana mifamela elika ianareo mba ho sitrana zany hoe ny aretiny eo aminareo dia ateraky ny tsy fahaizanareo mifamela zany rehefa komalala ny tokony ho atsaitsika dia ity tsy misy fiombonana sy fifankatiavana marina tena mariterana raha tsy eo ny fifamelana azay ny dikany hoe eto ty amiko ilay zandrinareo eto ty amiko aninona mba hiaino anatin'ny fiombonana ndray isika ny fiainan'ny mpanokon'andriamanitra ny avako malala izao nataovy dia ho velona ianareo inona ny eo ho velona inona no atao ny fiombonana ny fifankatiavana ny fifamelana ny fiangonana miatrika eny asafitoviana filazantsara avako malala dia tsy maintsy fiangonana miaina ao anatin'ny fiombonana raha toa ka miaina ao anatin'ny fisaratsarana ny fiangonana dia tsy vitany asa fitoviana filazantsara tsy vitany tsy tena mahatsiaro ho velona izy amety ho tahaka ny tenin'ny tompo amin'ny apokalipsy manao hoe manana anarana ho velona ianareo fa maty any satria tsy miaina ny fifankatiavana tsy miaina ny fiombonana tsy miaina ny firaisan-tsaina iavako malala eto ny tenin'andriamanitra miteny aminao fiangonana miteny amin'ny isa-pianavikaviana zao ny ataovy dia ho velona ianareo ino nataonao ny avako malala manana faharetana amin'ny finoana na manatin'ny sarotra inona no ataonao dia ho velona anao ny avako malala mandehana mizara ka sanke tsisy ninona ho zaraina pastery inona hitanana tsisy ninno rehefa mandeha mizara lasa misy nininona aza mietreritra hoe misy nininona vo zaraina soro ny tanana tsisy nininona ary fahasian'andriamanitra nininona eo ho zaraina le avako malala zay ny finoana mandehana zao natao mba ho velona ianareo dia inona dikan'izany ny fiombonana ny fifankatiavana ivavaka sika ia andriamanitra le zanaka falamaso sotranao zahay fa omenao tombonandro fotoana ankehitriny ary afaranao amin'ny alalan'ny soatra masina fa ny fahavelomana raisinay tamin'ny fitsangananao tamin'ny andro fahatelo ka namelona anay tao aminao dia mitaky asa faharetana amin'ny finoana fizarana izay ny raisinao taminao fiombonana sy fifankatiavana tompo ndreto izay fiangonana mahatsiary ny asa fitokiana filazantsara tanterahanay izay maha izahay anay dia terizo anatin'izany fanahiny ny fanompony izany zahay mba ho velona tovy maharitra fizantoetra tovy manana fanahiny fahafoizana ary ataovy ty namanay tahaka ny tenanay vavaka azay tompo ho an'ireo avanay mandalo ny alin'ny fizantoetra tsy fahasalamana rofinareta tebiteby isan-karazana mampahirezo izy ireny tompo vavak'izay ho an'ny fiangonana mandalo ny alin'ny fizantoetra mampahirezo fa vetivety ian'izany ary tsy mahafoy na mahasaraka izay mandalo fizantoetra ianao mampahirezana ny fiangonana tompo sy ny tokantrano tsiraisam-batan'olona ana ny fanahiny fahafoizana sy ny fizarana manoloana reo mosarena ara-panahy ara-nofo ara-tsay miandry anay ny mosarena miandry anay ny fiarahamonina miandry izay ny raisinay taminao ho zaraina ianao eo herim-panahy izy zara mampianaranay tompo ahifankaty ahifanoana ahifamela iombonao mpanatanterahana ny asanao fa na inona na inona fiaretanay na inona na inona zaranay raha tsy eo ny fiombonanay mahiva leo anatrehanao andriamanitra manana anaranao velona ihany zahay fa maty ko ampahirezy tompo ny fanahy ny fiombonanao velona atao anatinay vavak'izay ho an'ny fiangonanao mijoro vavolombelona eto amin'ny tanindrazanay da eo ny fiangonanao ho fiangonana velona masina sitraka ao andriamanitra vavak'izay ho an'ny tanindrazana sy mpiray-tanindrazana aminay ampahirezy tompo ary tehirizo ho fiasana mpelan-tananao noho ina Jesosy Kristy mpamonjy naovanay izany vavaka izay ary ombonana ilay vavaka nampianarana ny manao hoe
fa masinina ny anarana ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety antany tahaka ny an-danitra meonay ny anina sazao ary mamelana erokay tahaka ny melana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanana manafahana ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amarina ny fotoany tsirairay afako malara ny eo amin'ny fandarana nandeha ataontsika ny raha fafolo sy telonjato ny andeha ny faharoa sy fahatelo no ataontsika dia raha ny omany ianao nidrakitra fahatelo fa mitsangam-bato atao zany raha tsy ny omany ianao tsy manina ny fofeny fitiavana ny zava-dehibe ry afako malala arak'izany tao am-pifaliana tsy hita mozy hoe mitsikeo anaty masika ao fa tsy hita dia raha mandarana aminao hoe ny mpanatirakitra dia tsikeo amin'ny mpifaliana izy ry afako malala amin'ny fitiavana tsaka antsika ianao ny mpanatitra oriana izay ny tsodravo raiso ny tsodrandry havana tononona ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo raiso amin'ny finoana fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanahy masina ny eo aminao ka rehefa niaritra fahoriana vetivety ianao dia ny tompo no ampandresy anao mandehana amin'ny fahatahorana sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Man'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy.